Izay ny eo amin'ny tontolo politika fa hiditra kosa eo amin'ny tontolon'ny trangam-piarahamonina. Saika miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana avokoa ny faritra tsirairay eto Andrenivohitra. Ifanesy tato ato ny fanafian-jiola ary anisan'ny lasipatra amin'izany ny etsy Akatofotsy Bevelantanana ambany. Andeha ro jerentsika ny sary mirakitra indrindra izay. Fanafiana saika inona izany avokoa tato ato ny fokotany maro teto Andrenivohitra. Akoatra ny tetsy Akorondrano, miaina ao anaty fitebidebena ihany koa ny mponina etsy Akatofotsy Bevelantanana ao anatin'ny boriboritany fahatelo, izay nahitana tranga fanafiana nifanesy tato ato. Tao anatin'ny 10 andro zao dia fanafiana roa no niseho tao an-toerana ka ny iray tamin'ny asabotsy teo. Mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika itony ny basy ireo mpangalatra ka manambana ny tompo-trano mba hahazoana izay ilaina. Ny foto-drafitrasa misy any an-toerana ihany koa tahaka ny elakelan-trano izay tsy misy jiro mandena dia misy poteau jirama dia mampirongatra ny tsy fandriampahalemana. Tena nisy tokoa zany notranotrany tsy fandriampahalemana teto amin'ny tanàna teto. Indrindra aloha amin'ilay hitanareo fa somary ohatran'ny kely no miditra aty aminay. Jiro tsy mijiro rehetra somary efa elaela ihany tsy miditra jiro. Dia lalana ratsy dinay ary tapon'ny trano fa natramasalany sokirana zay. Fantaitra zay dia misy nitsoka zany. Sabotsiny vaky misy trano vaky fanakaiky tamin'iny. Alery tabe mihitsy tamin'ny maraina tany. Loatra zay tena tsy milamina zany ety amin'ny faritra aty. Mangataka amin'ny tompona andraikitra mahefa ireo mponina mba hijery akaiky ny zava-misy eny an-toerana, fa indrindra ny ampiretana ny jiro amin'ny poteau eny amin'ny elakelan-trano ary ny anaovan'ny mpitandro ny filaminana fisafoana amin'ny alina. Voalohany indrindra moa zany tena ohatran'ny hoe éclairage public zany e. Io zany tokony ohatran'ny hoe tena mba jerena tena ohatran'ny hoe akaiky ny voalohany indrindra. Dia faharoa manarakarak'izay ohatran'ny hoe tsika manko miteny foana mpitandro filaminana. Eo amin'ny mpitandro filaminana zany ohatran'ny hoe mba masina ohatran'ny mba misafisafy matetika zany. Polisi mandalo mihitsy satria aminay aty zay zany io koa moa zany ohatran'ny le amin'ny manodidina amin'ny mpiray tanàna ray manodidina zany io koa zany tokony ilaina ny firaisan-kina manodidina zany efa mba misy alery toatran'izany zany. Nambaran'ireo mponina hatrany sy ireo efa nandalovan'ireo mpangalatra fa mandehandehan'ireo mpanao ratsy. Mahatratra 5 lahy izy ireo no indray manao fanafiana ka matetika trano roa farafahakeliny no asesin'izy ireo tafiana ao anatin'ny iray alina.